Meraba tompokla, meraba tompoko vavy, ankavalina indray no anolorananao ny metotetry ny andro amty aliny fa 20 ny volana septambra 2024 ity. Ny fandalovan'ny rindrindraona ato atsimon'ny nosy no andrafitra ny metotetry ny andro amin'ny ankapobeny raha hoan'ny 2 andro hoavy itoetra kosa ny alizay malefaka any amin'ny 7 andro zany hoe raha tsorina zany dia hiakatra tsikelikely ny maripana ambony saika manerana nosy akotra ny faritra vitsivitsy tahaka ny faritra atsimandrevana ny faritra androy ary amin'ny faritra nosy iny zay somary hidina raha hoan'izay faritra izay maripana izay raha hoan'ny rapitso maraina ary ny toetry ny andro dia ahitana orana avokoa zany aloha amin'ny antalasy analanjirofo ny faritra Tsinanana tapany avaratry ny amin'iny farany avaratry ny faritra vadivavy fitovinany iny raha toka saika hibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny tolakandro raha hoan'izay toetry ny andro zay dia ahitana orana trany aloha amin'iny faritra Savasy, faritra Diana, ny faritra Nalanjirofo, ny faritra Tsinanana, akaendrika tandrifindrahona izy aty amin'iny atsitan'ny faritra Tsimandrevan'iny somary mandraondrahona ny ilana andrefan'ny faritra avoatany fa saika hibalika hatrany ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana raha hoan'izay rapitso zay ihany ary dia mandidina ny sivika hatramin'ny 12 ny ambany indrindra aty amin'ny avoatany 7 ka hatramin'ny 5 kosa ny ambony indrindra ny morotsiraka Tsinanana moa dia mandididina ny 12 ka hatramin'ny 17 izay ambany indrindra izay raha toka 9 ka hatramin'ny 17 kosa ny ambony indrindra ny morotsiraka andrefan'ny nosy kosa dia mandidina ny 17 ka hatramin'ny 13 ny maripana ny mafana indrindra raha hoan'ny rapitso manokana dia any amin'iny faritra Sofia iny 13 degré Celsius. Raha fizoutran'izay toetry ny andro zay raha hoan'ny talata kosa indray dia ahitana orana amin'iny faritra Sava ny morotsiraky n'iny faritra amin'iny analalava iny toraka zany ihany koa ny faritra Nalanjirofo tapany avaratry ny faritra Tsinanana akaendrika tandrifindrahona izy aty amin'iny vadivavy fitovinany aty amin'ny atsimo Tsinanana sy ny faritra Nosy mandidina ny taolany aro iny ary ny morotsiraky ny faritra Androy saika hibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana raha hoan'ny talata kosa indray dia mandidina ny 10 ka hatramin'ny 4 aty amin'ny ampovoatany mandididina ny 12 ka hatramin'ny 20 morotsiraka Tsinanana 12 ka hatramin'ny 13 kosa ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia mbola mahatratra 13 degré Celsius hatrany any amin'iny faritra Sofia iny. Raha mikasika ny toetry ny andro hoan'ny alarobia kosa indray dia saika ahitana orana aloha morotsiraka Tsinanana rehetrarehetra manomboka aty amin'ny antalany faritra Analanjirofo sy ny faritra Tsinanana aloatra mangoro vadivavy fitovinany ary atsimo Tsinanana ahitana orana tandrifindrahona miserana kosa amin'iny atsitan'ny faritra Melaka iny fa saika hibalika hatrany ny masoandro raha ny amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny alarobia kosa indray dia mandidina ny 12 ka hatramin'ny 17 aty amin'ny avoatany raha toka 19 ka hatramin'ny 20 morotsiraka Tsinanana nosy 19 ka hatramin'ny 30 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra raha hoan'ny alarobia dia any amin'iny faritra Menabe, Boeny ary any faritra Sofia iny 30 degré Celsius. Dia zay indray ny toetry ny andro natolotranao tamin'ity anio ity makasitraka anao indray nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko.